androantsika dia isy lohahevitra lehibe na sujet anankiray zay tena mahafinaritra ary tena mahaliana ny maro mihitsy sady andrasan'ny maro amin'ity fandarana ity dia mahakasika ny amin'ny antsoina hoe fanompontsampy zany. Ny fanompontsampy dia raha tsy hidina manokana tany amin'ny arivo taona fandimidimy lasa tany dia ohatrohatran'izay foana moa ny ao amin'ny baiboly lasa ny arivo taona dia tonga indray ny arivo taona. Tsika zany zao 7,12 taona 7,12 dikan'izany zany dia efa nisy 2,000 taona lasa mahery no nitoeran'i Jesosy nahavitan'i Jesosy ny fanavotana. Ataontsika hoe mba tsy ilazana zavatra mihoatra, ataontsika hoe eo amin'ny latsaka kely eo satria teo amin'ny taona eo amin'ny 730 taona ny Jesosy no maty dia 7,12 taona latsaka kely eo zany no nahavitan'i Jesosy ny fanavotana. Ka talohan'io nefa dia efa nisy ny arivo taona tamin'ny andron'ny Solomona zany mpanjaka tena feno fahendrena zany mpanjaka tena tsy nisy nanam-pahendrena ozy ny soratra masina tany aloha sy taty aoriana, tsy nisy olona nanam-pahendrena mihoatra ny Solomona na tany aloha zany na ny taty aoriana. Zany hoe inona no tiantsika tongavana? Ny tiantsika tongavana dia hoe tsy hivitsika ny amin'ny tantarany zany antsoina hoe raha mamaky ny baiboly tsika aiza ho aiza tao amin'ny baiboly moa ny atombohan'izany fanompontsampy zany. Tsy voalaza mazava ny tany aloha rehetrarehetra tany fa voambara tany amin'ny andron'ny Noa fa ny mponina tao amin'izany tany zany ozy izy tao amin'ny tanàna nonenan'ny Noa sy ny ankohonana dia voambara fa tena ratsy fanahy ny olona. Ary lazain'ny baiboly any amin'ny Genesis toko fahenina any fa manomboka maraina mandraparivan'ny andro dia ratsy foana ny fisainan'ny olona, ratsy ny fisainan'ny olona. Ka zay nahatonga n'Andriamanitra andefa ranon'orana 700 andro sy 700 alina hoety ambonin'ny tany izay nahatonga ny safidrano tamin'ny andron'ny Noa. Raha mamaky ny baiboly tsika mamadibadika dia hitatsika eo fa tamin'ny andron'ny Abrahama dia nitenenin'Andriamanitra i Abrahama mba hiala tao amin'ny tanin'ny rainy sy ny fianakaviany. Genesis toko 12 andininy faharoa andininy voalohany hitantsika an'izany tenin'Andriamanitra zany hoe koa hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mivoay ianao hiala amin'ny firenenao sy ny fianakavianao ary ny tranon'ny rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Mivoa hiala amin'ny firenenao zany hoe ny toerana nonenan'ny Abrahama zany talohan'ny entson'Andriamanitra azy dia feno fanompontsampy ary Tera moa ny anaran'ny rain'i Abrahama izay anisan'ny tena mpanomposampy ary dia nitenen'Andriamanitra izy hoe miela tao ianao, hoentin'Andriamanitra ho any amin'ny toerana tsaratsara kokoa i Abrahama ary dia ampinoana nefa tsy mbola fantany any amin'izay toerana tsy mbola fantatra. Rehevanao matetika tokoa ny Andriamanitra rehefa mitarika antsika dia any amin'ny toerana rehefa hoe mandeha amin'ny finoana zay dia tsy fantatro mihitsy ny zavatra ho ataon'Andriamanitra fa dia hoe mandeha amin'ny finoana mino an'Andriamanitra, mino ny herin'Andriamanitra, matoky an'i Jesosy, matoky ny fanamasina dia mandeha amin'ny finoana vavaka manakina amin'ny fiainana amin'Andriamanitra. Dia tahaka izany i Abrahama nanakina amin'ny fiainany tanteraka tamin'Andriamanitra izy ary dia lazain'ny baiboly moa fa zay nahatonga azy ho rainy mino satria izy mihitsy no misezir exemple, izy mihitsy no exemple voalohany amin'ny lehilahy feno finoana tsy mbola fantany izay toerana hitondran'Andriamanitra azy any amin'ny toerana izay mbola tsy fantany mihitsy nefa dia nandeha tamin'ny finoana i Abrahama. Zao ny voasoratra any Genesis toko 10:15 milaza manao hoe ary Abrahama ozy izy dia nino an'Andriamanitra ka dia nisainy ho fahamarinana izany. Nisain'Andriamanitra ho fahamarinan'ny Abrahama ilay finoana izay nananany. Dia ny finoantsika koa zany no anamarinana antsika ny finoantsika. Raha ho avy eny amin'ny Raomalanitra Jesosy dia zao ny voasoratra manao hoe any amin'ny Luka toko 7:17 ka hatramin'ny 10 dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra ozy izy moa tsy hameraro ny faingana, tsy hameraro ny faingana ny olom-bofidiny fa izay mitaraina aminy andro aman'alina na dia mitary hiditra amin'izy ireo azy izy
lazaiko aminareo marina tokoa Jesosy fa amin'ny rariny faingana ny lofidiny izy kanefa raha ho avy eny amin'ny rano lanitra ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Mbola ho jerevantsika manaraka mahakasika zay antsoina hoe finoana zay fa mbola tena sujet lehibe koa zay lohahevitra lehibe fa ho jerevantsika manaraka zay fa ny thème antsika aloha eto ny sujet antsika eto ny lesona eto de hoe ny mahakasika ny antsoina hoe fanompontsampy. Inona moa ny eto hoe sampy? Mizara roa lehibe ny fanazavantsika an'izay eo amin'ny tontolo ny ara-panahy sy eo amin'ny hoe ara-nofo ny zavatra hita fizika zany zavatra tsy-pahitana resaka réalité ny apparence zany zavatra hita maso. Ny sampy voalohany aloha azavaintsika atao amin'ny baiboly le izy ao amin'ny bokin'ny Exodosy ao amin'ny bokin'ny Exodosy de manambara mazava fa noraran'Andriamanitra tsy hanompo andriamanitra hafa ny zanak'Israely. Tonga de any amin'le resaka ara-panahy aloha jerevantsika voalohany satria ny ara-panahy ihany tsy maintsy ambony aloha amin'ny zavatra rehetra. Ny sampy de zay zavatra rehetra tianao na ataonao mihoatra no Andriamanitra. Zany hoe raha misy zavatra anankiray eo amin'ny fiainanao na resaka sentiment za na resaka fitiavana sentiment fihetseham-po na resaka ataontsika hoe eny fa na de amin'ny resaka vola io aza io fitadiavanao io ny asanao ny fianaranao ny vadinao ny ankonanao na inona ataontsika ambony no Andriamanitra de sampy ny anaran'izay. Ary zay mahatonga an'Andriamanitra hoe Andriamanitra sampy aro Andriamanitra. Tsika zany de miraisin'Andriamanitra mihitsy hoe tena tiantsika zanak'olombelona ary noariny amin'ny fitiavany lehilahy ny vadiny zay le fahasampy aro araka an'Andriamanitra. Ka raha ohatra zany misy zavatra raha ohatra ka tsy mahatsiaro an'Andriamanitra namorona antsika isika tsy mahalala misaotra azy tsy mahalala midera azy tsy mahalala manome voninahitra azy atakarotsika zavatra hafa miankohaka any amin'ny zavatra hafa mangatapitahiana amin'ny zavatra hafa mangataka mitady fahasoavana eny amin'ny loharano na eny an-tendrombohitra na amin'ny sarin-javatra voasikotra na ataontsika hoe ny lalan'ireny fanaovana sorona biby akola gana inona koa ty izy be dehibe amin'ny heviny ara-panahy. Raha miankohaka amin'ny zavatra hafa tsika raha mivavaka amin'ny zavatra hafa tady fitahiana sy fahasoavana amin'ny zavatra hafa de efa sampy ny anaran'izay sampy ny antsona an'izay zavatra zay sampy. Zay nge mahatonga an'le hoe ny olona rehefa mivoaka ny trano de tsy maintsy mitondra fiarovana mitondra an'le ohatran'le hitanao reo le ohatran'le ody parasy reny de asiana fanjaitra de tany nalaina avy tany amin'ny fasana de eo ihany koa moa ny tany nalaina avy tamin'ireny doany reny doany fantatrao tsara ny hoe doany. Jerevantsika amin'ity vidéo ty aloha jerevantsika kely ny sarin'izay reto misy karazana doany maromaro zay anaovan'ny olona fanompontsampy ary eo moa tena resa be mihitsy hoe fanompontsampy hoe mankany amin'ny doany. Ny olona rehefa mankany amin'ny doany de mianjaka miantso an'le fanahy de tonga le tromba ary de mianjaka rehefa tendrena eo le accordéon na tendrena eo ny valiha na tendrena eo ny na mihirahira eo le misy an'le tovolahy reny na tsy haiko azy. Saiko zay responsable ao amin'ny doany io mitendry valiha na mitendry kabosy any amin'ny toerana anankiray zao de tena mampiasa ody avandra ondry zareo de tsy maintsy tena manasina ary de midera mianjakanjaka sy miantso fanahy io ray avana tsy mba fiderana an'Andriamanitra aza fangaronao mihitsy ny antsoina hoe Andriamanitra sy hoe Zanahary. Le Zanahary io misy ataon'olo hoe mihetsika Zanahary. Andriamanitra ny Andriamanitra tompon'ny filaminana ao no ny Andriamanitra no ampifangaronao amin'ny resaka sampy hoe mihetsika Zanahary de mihetsika tromba zany ka Andriamanitra manao olo ny Andriamanitra misy tromba moa Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany Andriamanitra misy tromba sanatriany izany
sanatriany izany. Alefa solavitra ny fisaina, aza mety rebiribeny olona, mbola fanitana sy fandrika atao ny devoly koa andrebirebena sainy olona, andrebirebena saim-bahoaka, ela andrebirebena ny saintsika malagasy izay itopotsika teny fantatra hoe malagasy ane ka mitana ny fomban-drazana ny soatoavina, ekeko fa tsara ny soatoavina, tsy misy maharatsy an'izany la tena hoe ara-baiboly. Ohatra zany zao hoe misy soatoavina tsara zao reny mamangy fahoriana, de lazaina foana moa le hoe araka ny soatavina malagasy, araka ny fomba amam-panaontsika malagasy tsy hita zay maharatsy azy, tsy hita zay maharatsy azy. Reny zao de azo tena ampiasaina tsara, soatoavina amin'ny alalan'ny azotsika hoe reny famoran-jaza. Ny famorana de tsy fanompontsampo fa zavatra ara-baiboly io. Rehefa feno 20 taona ny zaza malatsaka kely am'zay de forana. Io ny faninkenana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, tsy fanompontsampo ny famorana fa ny fangatahana fitahina any amin'ny doany, fangatahana fitahina any an-tendrombohitra, fangatahana fiankohofana na fivavahana, akoa hoe fanindraindrana olona toy ny hoe atsony hoe mpanazary na mpimasina dadarabe na ry zareo mpiskidy na nombiasy, reny antsony hoe mpampivelona reny, mpitaiza olona, mpitaiza olona, misy any mpitaiza olona. Azafady diso kely le teniko teo mpampivelona zany moa sady famina fa mpitaiza olona ny teneny. Maro ny olona mbola diso hevitra, maro ny olona tena manaonao foana mihitsy am'izao andro iainantsika zao, tena tsy fidiny ho azy moa fa tsy fahafantarany tenin'Andriamanitra. Natao amin'ny Exodosy Exodosy toko faharoapolo de 17 ny anaran'i Jesosy no amekitsika amin'ny teny. Izao no Jehovah Andriamanitra ao, izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, avy tamin'ny trano na andevozana. Aza manana andriamanitra hafa eo anitrehako, aza manao sarin'ny zavatra voasokitra ho anao, na mety hoendriky ny zavatra zay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka aminy ianao na manompo azy, fa izao Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra sarom-piaro, ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka ka hatramin'ny zafiafy sy ny zafim-boalika izay mankahala. Hitanao tsara le tenin'Andriamanitra teo? Zao voasoratra amin'ny 17 hoe aza manana andriamanitra hafa eo anatrehako, aza manana andriamanitra hafa. Andriamanitra hafa reny sarin'ny zavatra voasikotra reny na reny sary vongana reny. Lazainy olona hoe fahatsiarovana, fahatsiarovana ny Jesosy, fahatsiarovana ny Maria, fahatsiarovana ny Mason-dady Josefy, fahatsiarovana ny iza koa izy ty Masom-bavy Terezy, fanompontsampy reny, fanompontsampy reny sary zavatra voasikotra reny satria andriamanitra hafa. Sampy ny anarany rehefa hoe andriamanitra hafa zany, misy andriamanitra hafa zany mazava be izy zany arabaky teny fa tsy haiko mihitsy mahatonga ny olona tsy misokatra ve ny sainy satria najambainy devoly ny masom-panahy. Andriamanitra hafa, aza ovainao le tenin'Andriamanitra rehefa hoe andriamanitra hafa de andriamanitra hafa. Raha vao manao sarin'ny zavatra voasikotra ianao, ny sculptena, ny sculpteur de mahalala tsara mihitsy hoe manao karazana sary sokotra be de be na hazo na vato, fa voasoratra eto sarin'ny zavatra voasikotra, voasokotra moa zany ho anao, na mety endriky ny zavatra zay eny amin'ny lanitra ambony na izy ety ambany tany. Atao amin'ny Deutéronome atoko fa efatra le izy de tena azavainy be mihitsy. De mitandrema tsara zany nareo zay katolika nareo zay mivavaka amin'ny masina Maria sy Mason-dady Josefa sy Mason-dady sy Masom-bavy rehetrarehetra re, sarin'ny zavatra voasikotra miankohaka sy mivavaka amin'ireny. Zao ny voasoratra ato hoe Deutéronome toko faefatra 15:10. Koa mitandrema tsara ianareo fa tsy nahita endrika akory ianareo tamin'ny andro zay nitenenan'i Jehovah taminareo avy tao amin'ny afo
taorelo. Fandreo manimba tena ianareo ka manao sarin-javatra voasikotra araka ny endri-javatra na inona na inona, na sarin-dehilahy na sarim-behivavy, sarin-dehilahy na sarim-behivavy. De hojerevantsika reto zao misy karazana sary voalaza eto moa sary arabaky teny mihitsy fa azo ovaiovainao ny baiboly raha manova an'io baiboly io anao de tsy tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao de mba milaza aminao afafa ny boky ny apokalipsia de milaza manefa zay manaisitra zay voasoratra de voasoratra fa miovay ianao fa nandeha tamin'ny finoana diso ny finoana rahanao de amboary ny lalanao aitsio ny lalanao fa diso lalana lehanao satria manompo sarin-javatra ianao voalaza amin'ny baiboly eto sarin-javatra aza ovaina rehefa zay ny voasoratra de zay aza atsatsony na ovaina na vily ny ten'Andriamanitra rehefa zay tompoko ny voasoratra de zay hoy Pilato zay rehefa izay voasoratra de voasoratra tsy azo ovaina. Ambarako aminao tamin'ny ten'Andriamanitra amin'ny boky ny apokalipsia tena nentitra enterin'Andriamanitra mihitsy atao amin'ny boky ny apokalipsia atao mitoko farany atao amin'ny baiboly apokalipsia toko faharoa amby roapolo andininy fa 7 ary raha misy manaisitra amin'ny teny amin'ny boky nyity faminaniana ity de hoe soron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny boky ny fiainana sy ny tanàna masina ary amin'ny zavatra izay voasoratra atao anatin'ity boky ity. Mario le teny hoe ary raha misy manaisitra amin'ny teny amin'ity boky nyity faminaniana ity manaisitra esorony lovainy mihitsy le izy rehefa zay tompoko ny voasoratra de zay. Ary be deaibe koa ny olona zay mampiady hevitra miresaka dikateny na verset hoe any anay verset makabeo ny tena izy lazaiko aminao fa ty baiboly eto ampelantanako ty verset tsara ity King James de lehilahy anankiray rehefa jery documentaire anao na manao recherche any Google na ny YouTube de mba jereo zay King James zay fa io lehilahy io de anisan'ny tena persécuté na dorana velona vokatry ny fahamarinana zay nolazainy izy zany de nanazava miafina misy tamin'ny resaka version na nahazo nanana tahiry ny amin'ny version tsara izy ary misaotra an'Andriamanitra moa tena fahasoavana be zany satria tena ity ampelantanako ny tena version tsara ary zay no izarako aminao ny fahasoavan'Andriamanitra. Izy io moa de taty aoriana nangalariny olona novavainy olona fa King James tena tsara ankoatrany hoe La Vie Nouvelle Louis II koa tsara reny ka ny eto zavatra voalaza eto hoe sarin'ny zavatra voasikotra na sarin-dehilahy na sarina vehivavy ka esorin'ny olona ao anaty baiboly eo le fahamarinana zay koa le olona le de tena fitapitahany devoly ary mampalahelo any an-dafy any misy olona avy any an-dafy moa voatsela tafara tamiko hoe mampalahelo izy fa any an-dafy any fiangonana katolika de ataon'ny olona tahaka ny tena musée ianao zany musée zany tranona vakoka ny sary vongana be deaibe sarin'ny Jesosy zazakely sarin'anjely sariny ino Kristy sary masiny mare de sariny masinda be deaibe amin'ny sisiny décoration de mampiretsy mampivavaka de misy olona vitsivitsy mivavaka de etsy de misy vaza touriste mandalo de mijery an'le fivavahana etsy mandeha ny touriste koa etsy manao ny ataony mijery mizaha tany inona ny fanatrehan'Andriamanitra am'izany inona ny fanajaran'Andriamanitra am'izany fivavahana sady atao fitadiavam-bola ry havany rehefa tena hivavaka de mivavaha amin'ny fona manontolo aza mba mivavabavaka zany arao ny tena marina mafy anie manaraka ny tena marina io mafy manaraka ny marina tsy maintsy enjehana zay volazan'i Jesosy hoe enjehana ozy noho ny amin'ny fahamarinana voatsela mihitsy azo zao ny enjehan'le rangahy anankiray zay ho zizy hoe telo taona rangahy teo izy nianaraka an'io baiboly io fa ohatrany tena tsy hitako zay marina amin'io fa ohatrany Andriamanitra ny jiosy Andriamanitra fa tsisy soratra hoe Madagasikara na malagasy mihitsy izy ao amin'ny baiboly ao. Vao maraina be za amin'io andeha hitory teny de nampitsika hery tato anatiko izy za moa tsy namaly baiboly milaza aminay tsara miandry an'i Jehovah ny fanginana tsy namaly azy za koa tsy te hampitsika hery fa nandinika an'le teny zay nilazainy
tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny teny zay lazainy satria zao no izy. Ny baiboly dia milaza hoe sambatra izy ny firenena zay manana ny Jehova ho Andriamanina. Tafiditra anatin'izany Madagasikara. Ary tamin'ny nanaovana ny tempolin'ny Solomona tany Jerosalema ny volamena tao Ambomasoany no tao Ambomasoany nisy fiediana volamena ary nisy orinasa tao fiediana volamena. Antsoina hoe Ofira. Tao Ambomasoa anisan'ny nangalana volamena nanaovana tempolin'ny Solomona tany Jerosalema. Ka ahoana ny lazaina hoe tsy Andriamanitra ny gasy Andriamanitra tena fahadiso-kevitra. Ary tena Lusifera mihitsy ny teny amin'ny olona mba tsy inona ty fahamarinana ty baiboly. Manajamba amin'ny maso fanary mampivily io. Tsarovy nefa ny devoly ny tsy tanao maso pedivanao efa fanahy izy. Ary izy any amin'ny saina, any amin'ny subconscient, any amin'ny conscience anao ano mihitsy ny asiny. Zay mahatonga amin'ny baiboly milaza hoe mba ody ny saina izy ho afaka mifandriky ny devoly zay manao azy sambobelona anao ny sitrapo. Atao amin'ny Timoty voalohany dia milaza an'izay tenin'Andriamanitra zay. Atao amin'ny Timoty voalohany dia antsika vetsivetsy zay fa sao dia verina fa miteniteny foana ary tsy ara-baiboly ny zavatra lazainy. Timoty faharoa azafady. Timoty faharoa toko faharoa andiny fahina amby roapolo. Ka ody ny saina ho afaka mifandriky ny devoly zay nanao azy sambobelona anao ny sitrapony. Ody ny saina. Misy zany ila tena tsy mody mihitsy ny saina, tsy conscient mihitsy. Ary le tariana koa, le mpivavaka, le kristiana taria dia mandeha any amin'ny lalany diso. Misy anie lalana iverinao mahitsy kanjo lalana makany amin'ny fahaverezana. Ary misy koa ny atao hoe fahadison-dalana amin'ny finoana. Fahadison-dalana amin'ny finoana zany finoana diso no arahanao. Ary misy atao hoe finoana mahavonjy. Finoana mahavonjy dia ambarako aminao tsara mihitsy atao amin'ny Romanina toko fahasivy andininy fahafolo. Romanina toko fahafolo, Romanina 19. Koa satria raha mino an'izay raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao. Romanina 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Satria raha manaiky an'i Jesosy, raha manaiky an'i Jesosy tompo, satria raha manaiky an'i Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vava. Ahoana zany? Manaraka arabaky tenin'Andriamanitra. Mino amin'ny fo zany hoe tena mahatoky an'Andriamanitra. Mino amin'ny fo tsy mibadibady fa rehefa nino ndray mandeha ianao hoe misy ny lanitra, misy ny afo be dia mitohy manompo an'Andriamanitra ary matahotra an'Andriamanitra. Zay le hoe mino amin'ny fo. Apetraka ao anatin'ny fo zany hoe misy fihetseham-po. Tena zany fihetseham-po zany ao ny fifaliana, ao ny fahasotoana, ao ny farisiana, ao ny atsotsika hoe zay momba anao rehetrarehetra mihitsy zany dia tena atomotra ao an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra, zay momba anao rehetra mihitsy zany no entinao manompo an'Andriamanitra. Zay le hoe mino amin'ny fo, amin'ny fo. Rehefa zavatra zay natao amin'ny fo amin'ny fo manontolo dia tena na le olona aza tena mahatsapa mihitsy hoe tena alaizy tsara, miaina tsara zany. Amin'ny fanompoana an'Andriamanitra zany dia mila miaina alaizy tsara mihitsy ianao, tsy teriterena izy an'izy. Misy anie ny olona rehefa atao fisoratam-panambadiana tonga amin'ny mariazy dia eo aloha le rangana le ramose manaiky hoe za zany dia hanambady anao, tsy haiko le vehivavy na inona le fivavahana misy eny tiako ianao hanambady anao tsy saraka mihitsy tsika mandrakizay tahaka ny lampana koa ny fanambadiantsika ka faty ny sarany. Dia rehefa avy eo rehefa mandeha fotoana tonga dia mipetroka amin'izay hoe ora matoty ianao tokony hanaraka ianao fa lany lohan'ny vavy, ianao tsy maintsy mivavaka any amin'ny fiangonako ianao. Eo amin'izay le fanerika finoana ny conviction tsy io zany tsy ny fanompona an'Andriamanitra zany tsy mba tirena na amin'inona amin'izy. Zay mahatonga an'Andriamanitra hoe mametraka safidy Andriamanitra. Deutéronomia 30:15 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe fidionareo anio izay ho tomponareo izy. Fidionareo anio. Andriamanitra dia mametraka safidy. Tsy ny finoana zany dia conviction, tsy terena izy an'izy. Magaga le olona manompo an'Andriamanitra rehefa tonga anaty tokantrano. Tsy magaga le tokantrano raha misy korotana. Tsy magaga le tokantrano raha misy zavatra hafahafa no tranga ao satria
misy le faneritereny inona moa tiatsika tongavana tiatsika tongavana de zao hoe be deabe ny olona diso lalana riavana ary jereo tsara fa ny maty toko fafito de tena misy surprise lehibe rehefa tonga any an-danitra surprise lehibe satria nahoana le olona mieritreritra hoe mety ty ataoko ty mety ny lalako nefa tsy ara-baiboly ny fiainana tsy zay tianao atao tsy zay tianao any akory tsy hoe zay mety aminao no lazainao fa hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy zay le izy fa Paoly de nilaza any amin'ny Galatiana toko faharoa andiny faharoapolo manao hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy ambony azo fijaliana izy ary tsy zao tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatika tsy zay tiako tsony zany tsy zay tianao intsony fa zay tian'Andriamanitra zay sitrapon'Andriamanitra ny tokony arahana ka raha ny ten'Andriamanitra milaza manao hoe aza miankohaka amin'ny sarin-javatra donc itsika jery sary anankiray fa misy olona zay miankohaka amin'ny Bouddha de jerentsika vetivety zay sary zay hitanao zao sary zao le miankohaka de misy koa miankohaka amin'ny Masomary misy aza lanjaina mihitsy lanjaina manodidina ny tanàna de jereo koa anety sarin'ny Masombavy Terezy lanjaina ao anaty vitrine de misy ivavahany olona za fa nety documentaire anankiray fa orohana mihitsy io sary vongana io tena orohana mihitsy orohana zareo katolika zao de manao an'izay manoloka ny sarin'ny Masomary na mikasy tanana an'le sary vongana hoe masina hono io zany de finonom-pono zany riavana falim-potsavy zany mila miala am'izany ianao aza tisonao ten'Andriamanitra rehefa sarin'ny zavatra de sarin'ny zavatra na voasikotra io na sary vongana vita amin'ny vato na sary sikotra amin'ny hazo efa sarin-javatra ny anaran'izay be deabe nge tamin'ny andron'ny zanak'Israely iny be deabe ny mpaminany mpaminany sandoko 700 ny mpaminany teo anilan'ny Jezebela ary ny anankiray 700 zany hoe 500 sy 700 500 sy 700 850 500 sy 700 mihinana teo amin'ny latabaky Jezebela ary misy ny antsoina hoe fampontsampy antsoina hoe Andriamanitra Asera de misy ny antsoina hoe Bala sy Astarta zany de fampontsampy daholo zany ny Andriamanitra ny Bala de Andriamanitra ny fampiroboroboana raha miompy ny olona anankiray de io zany nitokiany zanak'Israely iankofany sy angatany fitahina mba avanona ny zavatra ompiany de raha mamboly izy de mbola Bala ihany responsable an'izay fahavokarana amin'ny resaka fambolena izay tany Egypte moa de tsy elazaina intsony fa misy ny Andriamanitra ny divay Andriamanitra ny masoandro ny Zeus sy Amnon zany de Andriamanitra tena Andriamanitra mba tsy lazako hoe faratampony Andriamanitra tena mihaja be tamin'ny zareo Egyptiana zany Amnon zany be deabe ary io Amnon io mpamantatra ny hoavy tamin'ny andron'ny Egypte anie nefa nahitana an'izany antsoina hoe olona mpamantatra ny hoavy zany fa raha amin'izao fotoana zao fa tsy mampamenatra tsony miteny an'izany satria efa tena miaina amin'ny vanim-potoana ny andro farantsika zao efa dradradradraina amin'ny télé sy ny radio ranona ho ny mpamantatra felan-tanana ranona ho ny itenena ny zazavavin-drano ranona ho mahafantatra ny hoavy ny horoscope sy ny vintana sy ny an'ireny sy ny fampiasana boule de cristal reny zany de tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra daholo zany ny olona manao azao tsindrin-javatra na miresaka maty na maminany mahita ny hoavy tsy ara-baiboly reny Andriamanitra ihany tompoko no tokony antanitsika ny hoavy fa tsy olombelona ary efa nisy taloha ny asa fanompoam-paminany ary io mpaminany reny efa niran'Andriamanitra fa mahatatra zava-miafina ankehitriny tsika efa amin'ny andron'i Jesosy efa amin'ny andron'ny fanamasina ampon'ny fanamasina angatantsika fitarihan-dalana ary izy nitaridalaninareo amarina rehetra ozy ny ten'Andriamanitra fa tsy olombelona reny aza manakina ny fiainana amin'ny olombelona ry avana vaozina zay matoko olombelona ho ny soratra masina mafy le toriteny zany toriteny ataoko aminao zany tena mafy zany voaozina zay matoko olombelona ianao zany raha mandeha any amin'ny taiza olona mandeha any amin'ny mpamantatra ny hoavy mandeha any amin'ny olona miresaka amin'ny zazavavin-drano hoe fanompontsampy daholo zany fanompontsampy zany ary misy fotoana misy olona ihany koa
milaza taminay rehefa nandeha nitory filazantsara zay manao hoe samy hafa ao zay société ny olona manompo sampy sy ny olona fitaiza olona mitapakazo zany hoe dirisaka aminay zany hoe misy ny hoe sensibilité maladie mialokaloka ao anatin'izay de hoe tiano tenina zany de hoe mitsabo amin'ny fomba natoraly nefa de afangarony olona le izy ekeko ato amin'ny baiboly ato misy fitsaboana amin'ny fomba natoraly reny tsy fampitsampy mihitsy reny satria zava-maniry de ampononana metrahana le izy eo amin'ny marary takan'izany zao Isaia makapipepany avy izy rehefa naharaha saika maty izy ka voan'ny kansera de nakapepana avy Isaia de napetaka teo amin'ny feriny Ezekia de sitrany izy rehefa vo miampy an'le vavaka sy finoana nataony de sitrany izy miara-miasa mahasoa zavatra rehetra ho an'izay tian'Andriamanitra fa le fampitsampy de tsy maintsy angalana vovotany nalaina tany amin'ny fasana tsy maintsy angalana loharano rano avy any an-doharano zay efa tsy midingainy gana fotsy be de be vovotany nalaina tany tena ohatra takataka an'izao tena ohatra masina tahaka an'izao reny koa de endrikendrika fampitsampy reny endriky isehoan'ny fampitsampy reny fa inona moa no maharatsy an'izany mba marary kibo ianao ohatra de raha tsy ampy ny fononao monga sady mivavaka ihany koa ianao maka ravina goavy de iny no tenenao de sotroinao de afaka ny areti-kibo tsy fampitsampy mihitsy zany fampangaron'ny olona le izy le resaka médicament naturel zany no resaka fitsaboana amin'ny fomba natoraly de afangaron'ny olona amin'ny fampitsampy mila mahay manavaka tsara ny fiainana zany de mila mahay manavaka fa raha vao tsy mahay manavaka ianao de afa latsaka anatin'ny fampitsampy lasa iny zavatra iny indray no itokinao fadinonao le nitoko tamin'Andriamanitra nefa ho eo aminao azo atao tsara koa nefa tahaka ny nataony Isaia raha sady mivavaka ianao no ohatra efa nilazaiko teo eo maka ravin-goavy ianao de tenehanao iny de sady mivavaka ianao Jesosy hoe sitrano gataka fanasitrana aminao Jesosy de sady tenehanao le tsy maninona mihitsy ara-baiboly zany tsy maninona miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra hoy izy ny ten'Andriamanitra ho an'izay tian'Andriamanitra fa misy le olona tena avilony devoly ny sainany raha tsy makary amin'ny rano ianao fa rano mahafantatra no avy rano no afaka miresaka amin'ny fanahy rano no afaka miresaka amin'ny maty rano ny pahitano avy raha tsy miresaka aminy ianao tsy sitrany ianao fa izy ihany zao no hitako tena malaza sady tena miresaka amina vazina zany de fampitsampy zany satria lasa iny ndray nitokinao efa nampara tamintsika tany amin'ny famaritana teo zay zavatra tianao mihoatra no fitiavan'Andriamanitra zay no atao hoe fampitsampy ia somary lavalava kely zay fa ataontsika hoe fanazavana zay fa ataoko angamba fa mazavazava aminao le izy tena ratsy ny fampitsampy ryavana ary ny fampitsampy de lazainy ten'Andriamanitra fa bokony apokalipsy toko faraika amby roapolo apokalipsy toko faraika amby roapolo andiny fahavalo ny anaran'i Jesosy apokalipsy 21:8 fanikanosa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpivaroteny sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo santy ary ny mpandainga rehetra de anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra avy solofara izany no fahafatesana fara tafiditra eo le mpanao ody ratsy sy ny mpanompo santy mpanao ody ratsy moa de mazava be fa mpanao ody misy pasteur anankiray tany amin'ny mariazy de eo pasteur io tsy nampozina nasiany olona ody ratsy na fanafody napozina ny sakafo nohaniny de avy hatrany izy tonga de namaivay be ny tao ambavany de nalohany tany le sakafo de avy eo zay lasa mody izy avy eo de saoran'Andriamanitra fa no herin'Andriamanitra ary amin'ny mahavoaositra Jehova azy ihany koa de tsy maty le pasteur satria efa voasoratra anie zany hoe ny olon'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra ny olona nandray an' Jesosy ho tompo sy mamonjy ny tena manokana ny olona mino an'Andriamanitra sy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra de zao famantaran'izao nanaraka zay mino izy ny ten'Andriamanitra amoaka de vola amin'ny anarako izy de hivoaka ireny hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ametra tanana amin'ny marary izy de ho sitran'ireny ary na raha sendra misotro zava-mahafaty azy de tsy hampaninona azy raha sendra tsy hoe makafanan'Andriamanitra misy koa mantsy ny olona
manao défi amina olona raha olona tsy maninona anao inona moa ny anakorontananao olona misy ny olona manao défi e de rehefa avy eo nefa mifototra aminy le sambo satria tsy afaka ny tena nietehitra tamin'ny herin'Andriamanitra no tsy nanana ny herin'Andriamanitra raha teo koa izy de nifototra tany amin'le izy tsy azo atao zany no sady fahendrena ihany koa rehefa ao aminao ny herin'Andriamanitra de mitory-teny fotsiny azonao atao fa tsy manan-korotana olona fa Andriamanitra araka lazaiko taminao teo de tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana filazantsara fotsiny toriana de anjaran'olona mandray fa tsy manan-korotana misy ny olona de tena andao ny andrava sampy ery e tahaka ny fitoriana filazantsara zao toriana filazantsara de rehefa resy lahatra aloha de mitondra ny sampy ny dorana resy lahatra aloha de mitondra ny sampy ny dorana vavahana ohatra le marary de sitrana izy de nalainy le sampy satria Andriamanitra sy ny sampy tsy afaka miaraka de nidorana le sampy nalatsaka tanaty lavaka maloto tany WC nalefa any anaty rano mandeha na napetraka any an-tendrombohitra takitaky za moa fanao ny olona rehefa mandao an'le fampotsampo izy ka voalaza eo hoe raha sendra misotro zava-mahafaty tsy ampanino azy raha sendra raha nisy namisavy tahaka an'le pasteur lazaiko taminao teo izy de nisy namisavy fa tsy nampanino azy nefa zany satria tao amin'ny herin'Andriamanitra rehefa ao aminao ny herin'Andriamanitra tena tonga olona spécial ianao olona hafa kely mihitsy tsy maty zany ianao raha tsy efa vita ny mission fanaovan'Andriamanitra firifiry zay olona efa hitako zay firifiry zay toro-teny efa iainako zay fijoroana vavolombelona fa raha tena ao aminao ny herin'Andriamanitra ka nizanizany na mamosavy ianao aza tsy mandahitra aminao zany amen tsy mandahitra satria ao aminao ny herin'Andriamanitra ao aminao ny fiarovan'Andriamanitra ao aminao ny fanamasina ao aminao ny rano Jesosy ary nizaniza mitady andringana anao de potika sy rava amin'ny anaran'i Jesosy zany sambatra ny olona rehefa manana an' Jesosy hafa mihitsy ny olona rehefa mitoky na de ny anarany fotsiny azy ary ny anarany raha teo mety hoe ny anarany atao hoe mahagaga na de ny anaran'i Jesosy fotsiny ny ampiasainao de efa matsapa hery ianao matsapa fahagaga hoy le zandarma anankiray zay rehefa nandeha teo a-tokotaninay izy de ndray maraina zay tena enjana nangao izy ty anaran'i Jesosy ty ke rehefa ampiasaina tena zay avo tena resy lavitra zao tena mahiry io anaran'i Jesosy io fa ahoana mandeha io zany pesaka fa ahoana rangahy tena zaho mitsendreny mpamosavy alina izy fa tena nampiasaiko ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy nandositra izy le mpamosavy niala teo aminy hitanao zany fa marina mitsiny le tena Andriamanitra ny Filipiana toko faharoa andiny fahafolo hoe amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra no anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo voninahitran'Andriamanitra ray na any amin'ny elo manaiky ny anaran'i Jesosy any an-danitra manaiky ny anaran'i Jesosy ety ambonin'ny tany manaiky ny anaran'i Jesosy indrindra moa fa ampianao hoe Jesosy raha kofy amin'ny ranao etena olona miavaka olona hafa kely mihitsy ianao resaka fampotsampo no entiny resaka avanao aza mitokitoky amin'ny zavatra hafa zany mety izao tahaka ny mpanao salamo hoe nanompo ny masoko teny amin'ny avoana izy avezana ny famonjena avy amin'ny Jehova mpanao lanitra sy ny tany Andriamanitra ihany mahavonjy tsy ny sampy zany tsy mahavonjy zany hoy Isaia mpaminany marina ny filazana Isaia mpaminany hoe manana orona fa tsy manam-bola manana tanana fa tsy mahay mandray ary manana tongotra fa tsy mahay mandeha manana maso fa tsy mahita manana sofina fa tsy mandre be de be ngireny bombo hoe sakafo atirin'ny olona reny jerege ty sary ty vidéo ty jere ty vidéo ty fa takitaky zao zany zavatra ataon'ny olona rehefa manaritra sakafo ao maty zao de misy koa mitomany olona efa maty de karakaraina amin'ny karazana momi any Egypte moa no tena misy an'le hoe momi de karazana zava-maniry ahositra amin'ny maty esorina daholo ny taovan'le olona sy ny ati-dohany sy ny masony de karakaraina de lasa tsy mety levona le nofo tsy mety levona de lasa maivana kely le fatin'le olona rehefa de atsangana de ampiatanjona de mpanaovina solomaso tahaka zao hitantsika amin'ny sary zao de mpanaovina satroka de miara-maka sary amin'ny olona tena enjana ka tsy aza mba mitokitoky amin'ireny ianao fa tsy mahavonjy reny ry havana ao amin'ny baiboly eo de nisy défi nataon'Andriamanitra nisy tamin'ny Filistiny ka mamaky ny tenin'Andriamanitra jerevantsika kely zay mialohan'ny amaranina mba ampitomboana ny finoana ao anatinao Samuela voalohany toko 7:12
Samuela voalohany toko fahatelo ambin'ny folo de vakitsika manomboka amin'ny andininy fa Samuela faharoa tsy da betiko tsara ny soratra masina fa misy tantara zay eo amin'ny baiboly eo hoe nasaina nalainy zanak'Israely ny fiaran'ny fanikena lasan'ny Filistina moa e, lasan'ny Filistina. Tamin'ny andron'ny raha so jerevantsika kely vetivety zay e, Samuela voalohany misy dictionnaire amin'ny baiboly ty akaiko ty a, jerevantsika ato anatin'ny dictionnaire le izy ao am'le hoe Dagona zany a de andriamanitry ny Filistina, andriamanitra sampy zany, olona ny tapany ambony a de hoe Dagon, andriamanitra sampy, antsoina hoe Dagon, andriamanitry ny Filistina, zay a nampitoviana nampilaharina teo amin'ny fiaran'ny fanikena, zava-masiny fiaran'ny fanikena io ary ao ny fanatrehan'Andriamanitra. Ao amin'ny fiaran'ny fanikena de misy ny antsoina hoe manamiafina, mana tany anefitra zany a natao souvenir de napetraka tao anatin'io a fiaran'ny fanikena io, ary misy koa ny antsoina hoe teny arona, tena masina zany le nampiasain'ny Mosesy nampisaraka ny ranomasina mena. De misy ihany koa ny antsoina hoe vato fisaka anankiroa zay misy ny didi folo zay teny ampelantanan'ny Mosesy nalaina tao an-tendrombohitra Sinay. Jerevantsika zay a Dagon zay aloha mba ahafantarantsika, tsika mila mahafantatra actualité na ao amin'ny baiboly na géographie na resaka connaissance générale fa tsy tsara mifanara tsy manana fahalalana. Jerevantsika vetivety a ny am'zay tantaran'ny Dagon zay. Dagona anara-tsampy ambony indrindra tany Filistina, ary tao amin'ny tanàna Gaza sy Asdoda no nisy ny tempoliny. Tsara toko fahina ambin'ny folo andin'ny fahatelo amby roapolo, Samuela voalohany toko fahadimy andin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Nisy tanàna roa natao hoe Bety Dagona, nisy tanàna roa natao hoe Bety Dagona na tranon'ny Dagona tao amin'ny zaratany Joda sy Asera zay tokony ho efa nisy ny tempoliny kio. Josoa toko fahadimy ambin'ny folo andin'ny faha raika amby efapolo. Tahaka ny olona hono ny endriky ny sarin'ny Dagona hatramin'ny tratrany miakatra, zany hoe hatreto amin'ny tratra miakatra zany de sarin'olona, ilo ny lazaiko taminao teo. Fa ny tapany ambany kosa de tahaka ny hazan-drano tao amoron-dranomasiny Filisty, ka izany anga no fototry ny vavahan'ny olona tamin'ny sampy hazan-drano tohiny. Ny tempolin'ny tany Asdoda dia novavahin'i Jiosy tamin'ny taona 700 BC natahorinan'i Jesosy, talohan'i Jesosy, before Christ, talohan'i Jesosy, ary ao amin'ny tany sasany amoron-dranomasina Mediterane dia mbola misy tao ihany olony sasany tamin'ny fomba mpanajana any Dagona. Hitanao am'izay fa io le sarin-javatra zay, sarin-javatra voasikotra, de olona ny tapany ambony de tahaka an'ireny le zazavavin-drano reny tapany ambany, trombo zany. De io no Andriamanitra ny tompon'ny Filistina, nampilahariny tamin'ny fiaran'ny fanikena zay nazavaiko taminao teo tezitra Andriamanitra fa tsy mety ampilaharina amin'ireny satria Andriamanitra saro-piaro Andriamanitra, tsy azontsika afangaroaro, tsy azontsika ampilaharina. Zay mahatonga an'i Jesosy milaza tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe fa ianao izy manaiky ny fotom-pampianaran'ny Nikolaita. Teny farany atao amin'ny bokin'ny Apokalipsy zay nomeny Jesosy any Jaona tamin'ny fahitana, teny farany io ary tamin'ny faraparan'ny
rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia rehefa nisy ny fanenjena kristiana dia nalefa sesitany tany amin'ny nosy Patmo Jaune dia izy nomeny Jesosy fahitana alako izy izy aoka ny olona mba tena hivavaka amin'Andriamanitra ary rehefa tena mivavaka dia tena mivavaka mendry pitokisana miaina amin'ny fahamasinana matahotra an'Andriamanitra mifady ny ratsy tsy mety tsara velatsy fa rehefa tena mivavaka dia mivavaka mbola be deaibe ny olona manafangaro ny rehefa manorona trano dia mandeha miantso mpanandro mpiskidy manao fombafomba ametrana zavatra eny anjory firarazana fa tsy mba maka pasteur na mpitondra fivavahana tsy mba mivavaka tsy mba ankinana n'Andriamanitra ny fiainana karazany olona be deaibe na raha tsy teny eto antsika eto Madagasikara dia be deaibe ny olona zay mbola miaina amin'izany be deaibe ny olona mbola miaina amin'izany nefa dia misarotra ny anarana mitondra ny anarany kristianina ao mpivavaka ao mpandray fanasan'ny tompo ao dekona ao nefa dia zany ny atao ka hoy Jesosy amin'ny apokalipsy toko faharoa andininy fahina ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo zao ny voasoratra ary toy izany koa misy eo aminao zay mitana ny fotom-pampianaran'ny Nikolaita zay zavatra ala koa mibeba fa raha tsy zany dia ho avy aminao fainganao ka amely ireo amin'ny sabatry ny vavaka fotom-pampianaran'ny Nikolaita olona sady manompo sampy mitana fombafomban-drazana no fombafomban-drazana zay tsy ara-baiboly ny dikoteny amefa no mivavaka miditra am-piangonana mandray fanasan'ny tompo milaza fa manompo an'Andriamanitra zany dia tsy ara-baiboly ny avana io zany ary dia amboarina fomba famindranao tieny zao mbola velona ianao mbola misy antenaina mbola afaka manampoatra ny fiainanao ianao fa raha maty tampotra ianao raha zao ianao ny maty vavaka anao mba ho ela velona ianao fa raha zao ianao ny maty mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra ka manao zavatra zay matezitra sy mahasosotra an'Andriamanitra dia ny elo miandry ianao mirary soanao nefa raha nahita an'izao toriteny vidéo zao ihany ianao mba tsy ho very ianao mba hanovany ny fisainanao anie hanovany ampiditra anao amin'ny tena finoana marina ny zao toriteny zao ary hitondranao any fiainana mandrakizay hanaovany fomba famindranao mihitsy any hafantaranao maro ary hanala ny kirany hazan-dranao masonao mihitsy mba hidiranao any fiainana mandrakizay zay ny tanjoko raha nanao an'izao vidéo zao ary tena ato-poko ny toro ny fahamarinana zay mahatonga ny fandarantsika hoe ambarao ny fahamarinana satria tena be deaibe loatra ny olona zay varina any amin'ny elo be deaibe ny olona zay very any amin'ny elo ozy ianao manao hoe Andriamanitra ve fitiavana dia andoro ny zanany any amin'ny elo fa Andriamanitra ny fitiavana amin'ny côté anankiray Andriamanitra tezitra isan'andro amin'ny mpanota tady tsara zay Andriamanitra tezitra isan'andro nizaniza manota ary Mosesy dia nitenen'Andriamanitra hoe na izaniza no manota amiko izy Andriamanitra na pasteur io na dekona io na katekista io na lohandohany eo amin'ny fivavahana na pasteur na mopera na masera niza nizy na mpinotsotra na laika niza nizy manota amin'Andriamanitra dia hokosehan'Andriamanitra tsy ho amin'ny bokiny ianarany niza nanota tamiko izy Andriamanitra tamin'ny Mosesy dia hokosehiko tsy ho amin'ny bokiko ny anarany ka mbola velona ianao zao mba ataovy ireny sitrapon'Andriamanitra mba miala amin'izay ny finon-diso miala amin'izay ny lalan-diso arao zay voasoratra ianao mba mivimbina an'ity baiboly ity any dia mahagaga fa zavatra diso no fahanany olona anao tsy ainanao le izy tsy mahagaga raha tsy mahatsapa ny herin'Andriamanitra ianao tsy afaka amin'ny fahotana vavaka ihany efa mbola miteny ratsy vavaka ihany efa mbola manompo sampy vavaka ihany efa mbola mangalatra mbola misotro toaka tsy afaka mihitsy ny fisotro toaka ny adalàna miditra satria tsy arahan'olo ten'Andriamanitra maro ity ten'Andriamanitra ity ny herin'Andriamanitra ny filazany tsara dia herin'Andriamanitra famonjena zay rehetra miny rehefa tena inon'ny olona zany filazany tsara dia io herin'Andriamanitra io riaba herin'Andriamanitra raha zay ianao tena manapa-kevitra mba hisaina sy andinika sao dia lalan-diso ary ty misy aty tena lalana marina ve ty misy aty sao dia isan'izay ho very ndevoly ange hiteny aminao fana tsy maninona etsy rehefa eto ambonin'ny tandraka rehefa manao zay mandeha amin'ny fahamarinana manao zay mety ianao tsy mangalatra dia efa mety fa tsy inona moa no dia hidirantsika lala amin'izay fivavahana zany fa aza dia miditra lala mi fa io malasa adaly mampalahelo ianao raha ianao indray nilaza hoe malasa adala ny fivavahana indrindra raha manasitrana ny adapaka ahoana ny lazainao fa mahalasa adala ny fivavahana mampalahelo ny olona milaza an'izany ka tsy mety hanaraka an'ity ten'Andriamanitra ity izy tsy mety hanaraka tsakany sy andavany dia lazainy fa mahalasa adaly tsy mbola nahita mihitsy aloha olona lasa adala mivavaka fa matoa izy lasa adala dia
tsy ny olona tsy nijoro de nitsofoka ny devoly ka aleo tokoa aloha tsy mivavaka toy zay mitsapatsapa e ino nge rehefa mitsapatsapa fantatry ny devoly anie fa tady ino antina de ataony lasa daly e ianao tsy na mitsapatsapa zay mahatonga an-ten'Andriamanitra hoe aleon'Andriamanitra mpanota hirigiriny toy zay mivavaka nefa rehefa avy eo averin-dalana rehefa avy eo averina ny faratsiana natao indray da mitsapatsapa hoy izy ny ten'Andriamanitra ny ambozy izy miverina indray amina lohany ary ny kisoavavy efa ny sasany miverina misy potaka indray ka rehefa tsy vonina hijoro ny olona de hidira amin'ny fanaratsy izy zay mahatonga ny olona lasa daly fa tsy ny fivavahana aloha malasa dala fa raha misy adalana io zany adala voalohany ankehitriny aloha mbola ao tsara ny fisainana da mampirisika anao a aoka re tena hivavaka amin'Andriamanitra mivavaha amin'ny fonao manontolo matokia an'Andriamanitra aza manompo sampy ianao regny koa zao de efa fanompo-tsampy resaka famadihana ahoana mila zany fa fanompo-tsampy io lazaina fa iny tsy avy namadihana iny lazaina fa hoe mitondra vintana mitondra vintana ary zay rehetra manana an'iny a de feno fahasoavana fanga aiza ho aiza atao amin'ny baiboly ke tompoko milaza fa mitandrazana tsisy mihitsy atao amin'ny baiboly tsisy afa fa ny fitahiny Jehova zany mampanankareny zany ten'Andriamanitra ary tsy azony fisasarana ampiana izany de ilaza ianao mana hoe ka le taolana anie tsy maintsy mba karakaraina ihany fa Josefa anie tany Egypte anie laza tamin'ny zanak'Israely hoe afondraho any amin'ny any Makipela any amin'ny zohy Makipela any amin'ny nandevenana ny Abrahama sy i Sara sy i Isaka sy ry Jakoba razam-beko ny taolako rehefa miala eto Egypte marina tokoa zany fa voasoratra atao amin'ny baiboly kanefa Jesosy de nanamafy manao hoe Andriamanitra ozy izy a rehefa tonga zany Jesosy a tiako lazaina aminao reny zavatra taloha reny a de tandindony ny zavatra ho avy reny fa rehefa tonga ny tanteraka de miala daholo ny tandindona satria efa tonga ny tanteraka takan'izany ege io resaka sabata io Jesosy izaho Jesosy ny tompo ny zanak'olona tompon'ny sabata zany hoe zay tiany Jesosy anaovana ny sabata zany tsy baiko ny izy an'izy tsy ny sabata tsony ny baiko ny olona fa ny olona ny tokony baiko ny sabata marina zany satria raha marary ianao ao anatin'ny andro sabata de ianao ve le olona efa marary de ianao ve tsy ampirehitra afo tamin'ny andron'ny fitandremana ny andron'ny sabata fitandremana ny andro sabata iny tsy mahazo mampirehitra afo tsy mahazo vilany ery mpirina tsara mangirana ery ambony latabatra ery fa tsy mahazo mampirehitra afo tsy mahazo manokona hanina tsy mahazo manapika interrupteur raha tamin'izany mbola tsy jiro raha resakytsika taloha tsy mahazo mandeha ny lalana alehanao aza voafetra ny kilometra azo alehanao ny alaviran-dalana ay voasoratra zany 3 nisan'ny lalàna Mosesy voasoratra zany tafiditra ao anatin'izany hoe manajany andro sabata ary rehefa manaja ny andro sabata ianao de tsy manao ninona de hoy ao aminao manao hoe ny olona ho any ny fehny sabata fa tsy ny sabata tsony ny fehny olona satria Jesosy efa tonga ary hoy Jesosy manao hoe inona ny mety amin'ny andro sabata mamono olona ve sa mamonjay ny olona tsy mamonjay ny olona ka raha misy olona marary efa hofaty areo tsy omena fanafody ve izy tsy ho karakaraina ve tsy entina mbavaka ve azoko an-tsaina mihitsy fa raha manana marary ianao zay mitandrina ny sabata io tsy janjany eo ianao a ary aza me tsara velatsy koa moa e fa rehefa tsy voatandrina le lalàna de mifindrany amin'ny fahasoavana fa rehefa any amin'ny fahasoavana any mapety ny fiainanao ara-panahy fa tsy ao ambanin'ny lalàna hoy ny ten'Andriamanitra fa isika hoe tsy ao ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana ianao me tsara velatsy mitandrina ny lalàna mitandrina an'le nefa ny sabata aza tsy voatandrinao de diso amin'izy rehetra ihany ake ianao zany diso amin'izy rehetra ianao ka hoy ao aminao manao hoe rehefa tonga ho a Jesosy de hoy am'izay Jesosy milaza manao hoe taloha zany ny tany io zany izy hoe io foana manko zany rehefa manao firaparan'ny famadihana ny olona de hoe ary Josefa io ny andiny soratra masina raisina ento ny taolako miala ity Egypte ho any amin'ny fasan'ny reo razam-beko de i Abrahama sy Isaka ary Jakoba marina tokoa zany fa voasoratra ao anaty baiboly fa ampitao amin'ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra Jesosy ny tena hoe fa izy ozy de tsy Andriamanitry ny maty fa Andriamanitry ny velona
Ary aty amin'ny boky mpitoro teny dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe tsy manana anjara ety ambany masoandro intsony ny olona maty. Le mandeha nanao commentaire nisy karazana ohatran'ny pub atao amin'ny Facebook nisy reo momba ny famadihana dia zao no tenen'ny olona anankiray ary zoky zany rehefa maty dia aloha avalan-drano zoky izy fa tsy manaja ny ray aman-dreny. Nefa le pub nefa efa manazava mihitsy hoe raha mbola velona izy ny ray aman-drenao dia karakarao izy mioboty fotsy izy mio zay tiany hohanina izy karakarao izy fa rehefa maty tsy manana anjara dia ty amin'ny velona intsony. Fitoriteny toko fasivy andininy fahefatra fa izay isan'ny velona rehetra dia misy fanantenana fa ny ambo velona no tsara kokoa noho ny liona maty fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa mareo le teny hoe ny maty kosa razana tsy mba mahalala na inona na inona ary tsy manana valim-pity intsony izy fa adino ny fahatsarovana azy. Ary koa ny fitiavany na ny fankalany sy ny fialonany dia efa livona sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy tsy manana anjara intsony tsy mandre intsony efa any amin'ny dimension hafa efa any ankoatra efa any amin'ny tontolo hafa toy izany hoe fahatsiarovana dia misy olona mitomany amin'ireny dia misy olona misy dia miankohaka eo misy dia mangata-pitahiana eo sampy daholo zany fahazam-boamoariny raha teo any an-danitra ianao miala amin'io ianao na dia toza hoe lazain'olona hoe manary havana miala amin'io raha teo any an-danitra ianao ao zay iny mahatonga ny lalan-danitra hoe tery ny lalana makany entiny vavady satria tsy any amin'izay alia be sy maro mipisy tarahanao fa any amin'izay sitrapon'Andriamanitra tsy manompo sampy tsy mangata-pitahiana mirazana amin'ireny famadihana reny misy any ny mpanandro mijery andro mihitsy amin'izao andro zao mety anaovana famadihana ary dia tena misy fombafomba atao e mandainga ianao raha tsy misy fombafomba atao amin'ny famadihana fa misy fombafomba atao ao ary fombafomba io dia voalohany amin'ireny tompoka dia le olona maty mihitsy ny lazaina fa nyresaka tany lay olona velona ary ny firasahana maty ilazain'ny baiboly hoe tandremo nareo izy Andriamanitra sao dia mandeha miresaka maty fa tsy ankasitrahako zany ka na le fianakaviana na le dadabe sy bebe na tsy haiko izay maty io fianakaviana io dia laza hoe mangatsika hoy zay fa mba tafio lamba na finosy lamba dia izay dia mahatonga ny olona lasa manao famadihana ary izy raha teo moa fomba dia atao isan-taona ka raha teo any an-danitra ianao dia tsy any amin'izay alehany be sy maro mihitsy mandeha anao tiry ny lalana ao Matthieu 7:17 Jesosy dia milaza midira mivavahady ety ianareo izy fa malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana ka be dehibe ny makany fa tery kosa sy ety ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Anjaranao ary misafidy tsy mamorsy anao fahamarinana ny toriko araka ny maha ambarao ny fahamarinana ty fandarana ty dia fahamarinana ny tompoko ny toriko tsy miady aminao mihitsy ary io safidy conviction ny finoana ao dia conviction tsy tereny ianao safidy io zay mety aminao araha zay mety aminao arahana kanefa tady dia tsara kosa nefa misy ny atao hoe fahadison-dalana amin'ny finoana sao dia anenina ianao rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray hoe tena maizina teo apototry ny mazava mba nandre toro-teny ihany mba nandre fananarana sy fampianarana ihany kanefa dia very ety amin'ny elo tena misy ny elo tena misy ny elo Jesosy mihitsy ny teny hoe eto ambonin'ity vato lampy ty izy no ahoroko ny fiangonana ary mivavady ny elo tsy aresy azy misy zany mivavady ny elo. Matthieu 5:20 Matthieu 5:20 Matthieu 5:20 ary izao milaza aminao koa fa ianao ny Petera ka eo ambonin'ity vato lampy ity no ahoroko ny fiangonako ary mivavady ny elo tsy aresy azy misy mivavady ny elo mbola sahan-dà ndray ve hoe tsy misy ny afo be tsy misy ny elo misy tompoko ny elo Jesosy mihitsy ny lazan'io ary raha tsy mihinana Jesosy zanak'Andriamanitra ianao mpaminany ihany koa izy na minany Jesosy fa misy ny elo ary ny olona tena mivavaka ny olona manao sitrapon'Andriamanitra dia tsy ho any amin'ny elo velively mihitsy tsy ho very any amin'ny afo be velively mihitsy zay mahatonga ny ten'Andriamanitra ny olona manao sitrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay ny olona manao sitrapon'Andriamanitra dia andova fiainana mandrakizay tsy ho any amin'ny elo mihitsy izy fa ny olona tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny olona nanompo sampy ny olona mitoko tamin'ny ody ratsy zay fahitantsika tany amin'ny bokin'ny Apocalypse 21:8 teo zay milaza fa ny mpanody ratsy ny mpanompo sampy dia anana ny anjara ratsiny dinio ary ny fiainanao eto mpamaranana dinio ny fiainanao hoe za ve manompo sampy ario zay ny fibebahana ilaina mibebaka ario ny sampy doroy ny sampy
ary io any WC, ary io any anaty rano mandeha na dory afoizo ny fanompontsampy raha diiditra ny fiainana mandrakizay ianao tsara ovy a fa tsy maintsy ho faty ianao ndray andro any ho tonga io fotoana mahory eo ianao voanenina hoe efa tsy afaka manao ninonino intsony, tsy afaka manao action intsony, tsy afaka miangavon'izaniza intsony, eo anao voanenina iza no antsono eo, tsy afaka iantsony zanakao ianao, tsy afaka iantsony havanao ianao, tsy afaka iantsony ray aman-dreninao na ny rahalanao ny anabavinao ianao. Tsarova ny fahafatesana dia mandeha irery, ianao irery, ianao irery, ianao irery no mandeha amin'izany lalana izany. Hoy Davida milaza hoe na dia mandeha mamaky ny lohasa mangina aloky ny fahafatesana zao, lohasa mangina aloky ny fahafatesana, lohasa anankiray izay ianao irery mandeha amin'izany lalana izany. Ary dia zao ny zavatra iseho tsy misy azo ny sarangotana intsony io, tsy afaka mibebaka intsony ianao, tsy afaka miavana amin'Andriamanitra intsony ianao fa zao ianao mbola velona. Hoy soratra masina tao amin'ny boky ny mpitoro teny 5:7 teo mivakitsika manao hoe zay isan'ny velona izy dia mbola misy antenainany aminy. Ka ny alohan'ny hamaranako azy dia andeha ho jerevantsika ny tenin'ny Petera mahakasika ny fanompontsampy eo, famposihana, famposihana, famposihana ao amin'ny Petera 1:4-7, Petera 1:4-7. Fa ampy zay ny andro lasa ho nanaovantsika ny sitrapony jentilisa tamin'ny andehanantsika tamin'ny fijejojejoana ara-panahy sy ny filana sy ny fimamoana sy ny filalaovan-dratsy sy ny finanam-be ary ny fanompontsampy izay ratsy indrindra. Dika teny protestanta dia hoe ary ny fanompontsampy izay fady indrindra. Fady, ataovy zava-padina mihitsy zany, mikasikasika sampy, aoka toky an'Andriamanitra ianao, minoana Jesosy tompo ianao dia hovonjena ianao sy ny ankonanao, ataovy zava-padina mihitsy. Rehefa resaka sampy, aza mifangaroaro, aza miombona ho taminy, aza mandefa misy ny olona mantsy tsy manatrika ny famadihana na manatrika ny amin'le fanandronana makany amin'ny doin, manome vola na vary na manome akoho, na inona endrikendrika sampy na fandoavana didy na inona na inona, dia aza miray amin'izany mihitsy ianao raha tianao no masina voatokana ho an'Andriamanitra ny fiainanao. Zay ny fampirezana azo nomena antsika. Jesosy any hitanao, Jesosy any hitany ty teny ty mba hamonjy olona maro, mba hanafaka olona maro amin'ny anaran'i Jesosy. Ho afaka anie ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mitapaka anie ny fadorana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miova anie ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy, mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay ary fa dia Jesosy any hitoetra ao anatinao, Jesosy any hitoetra ao am-ponao, ary ino azy any ianao ny andro rehetra iainanao, anao sitrapony any ianao, ary rehefa tonga eo amin'ny vavahadin'ny lanitra ianao dia andre teny mahafinaritra amin'izay fotoan'izay ry mpanompo tsara sady mahatoky hidira ny fifalian'ny tomponao. Aoka tsika mba ho mpanompo tsara, aoka tsika tsy fangaroaro amin'ny zavatra sampy na zavatra ratsy, aoka tsika tsy vavabavaka fa tena hivavaka, aoka tsika tsy tsara velatsy, aoka tena ho tia an'Andriamanitra, fotsika manontolontsika fa fitiavana tsy mety leviny. Rehefa tia an'Andriamanitra ianao, tsy mampatahotra anao zany ho any amin'ny elo zany, fa le fitiavan'Andriamanitra atao be dia be. Tadio tsara fa saro-piaro amin'ny fitiavan'ny Andriamanitra. Tianao Andriamanitra ary ianao koa tokony tia azy, tsy tokony hamparafesinao amin'ny sampy Andriamanitra, tsy tokony atakalonao zavatra hafa izy, fa zao tiavo amin'ny fonao manontolo izy. Zay ary fampahezana dia samy hitahina Andriamanitra daholo amin'ny manaraka.